Mijanona ho 7,7 ny isan'ireo olona namoy noho ny valanaretina COVID-19 fa eto Madagasikara hatramin'ny nahatongava ny valanaretina ny volana martsa 2020. Tsy nisy ny maty omaly alahady Aogositra raha nitatitra mivoaka isan'andro teo anivon'ny amin'ny androany alatsinainy. Olona dimy tamin'ireo 12,900 natao fitiliana no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimokaretina koronavirus omaly raha nitatitra hatrany. Avy eto Nilamina ny iray, tany vakinankaratra, iray avy ihany koa tany anosy atsimo atsinanana. Manoloana ny fienan'ny tranga sy ny fahafatesana dia miha malefaka hatrany ny fepetra miatra eto Madagasikara na dia mbola nitatra 12 andro aza ny amiana ara-pahasalamana araka ny voalaza ny filohan'ny repoblika nandritra ny fandaharana manokana omaly alahady teo amin'ny amin'ny-panjakana dia efa tsy miatra intsony ny fepetra tsy fahazona mivezivezy amin'ny alina, efa azo ny mpanankanto atao ny mikarakara lanonana ankalamanjana. Na izany aza dia tsy maintsy mbola ampiarina ireo fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana arotava ary voarara ny famorina olona mihoatra ny 400 anaty trano mihiboka. Andro any alatsinainy no nanomboka ny fanadinam-pakalorea manerana ny nosy. 7,7 sy 7 alina sy iray hetsy ny isan'ireo mpandray anjara manerana ny nosy ka ny 9 sy 7 sy 7 alina amin'ireo dia eto Antananarivo renivohitra avokoa. Ny 12 isanjato amin'ireo dia ny fidin'ny taranja A2 avokoa, ny 12,5 isanjato ny fidin'ny taranja D ary ny 9 isanjato ny A1. Nilamina ny fanatanterahana ny fanadiadiana raha teto Antananarivo renivohitra manokana. Tany amin'ny enora maraina dia efa tonga ireo mpiadana raha toa ka tany amin'ny 7 sasany no nanomboka ny fanadinana. Ireo tompon'andraikitra kosa dia efa tany amin'ny 5 ora maraina no tonga teny an-toerana. Araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra sendranay dia no izaina no ajaina ny fepetra ara-pahasalamana ka anisan'izany ny fanaovana arotava, ny fametrahana toerana fanasana tanana maro eny an-tokotanim-pianarana na ny fampiasana ny tsirano ka misy alkaola. No izaina ihany koa ny tsy ampitababe ireo mpiadana ka raha arivo ny isan'ny mpiadana ao anatin'ny foibe mpanadinana iray dia nozaraina eo amin'ny efitrano fianarana 10 eo, izany hoe eo amin'ny 12 isaky ny lakilasy. Nanambara ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy na ny MATP fa efa manomboka ny asa fanamboarana ny lalàm-pirenena faharoa. Raha ny vaovao navoaka n'ity ministera ity dia orinasa mpanao lalana 3 no efa voafidy anao ny ampahany mampitoy any Brikaville mankany Toamasina. Ny iray amin'izy ireo no efa miasa raha ny famoaham-baovao tamin'ny pejy Facebook ny MATP. Nilaza koa ity ministera ity fa efa nigadona any Brikaville ihany koa ny milina sy ny fitaovan'ireo orinasa roa ambiny izay anampy ny iray efa miasa ny alahady teo. Taorian'ny fitakiana nataon'ireo fiara vaventy mpitatitra entana amin'ny lalàm-pirenena iny no efa nanambara ny MATP fa efa nanomboka ny fanamboarana ny lalana. No amafisina izany androany alatsinainy taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena omaly alahady nandritra ny fandaharana manokana iresahana ny fivoaran'ny valanaretina sy ny toe-draharahan'ny pirenena.